Zany amin'ny famindram-pahefana teny anivon'ireo ministera isantsokajiny teto andrenivohitra fa mbola hijanona eo amin'izay tontolo politika izay hatrany isika. Manoloana ny fijoron'ny gouvernemanta dia nanambara ny heviny sénateur Lilson fa notefena hiaro ny mpitondra ny gouvernemanta mahafaly ary ihany koa natao hanomana ny fifidianana amin'ny taona 2024 sy 2024. Tatra ny vaovao ary Vola Ravoavy sy Tsirakoto Arsan. Notefena hiaro ny mpitondra ny gouvernemanta mahafaly natao ihany koa hanomana ny fifidianana amin'ny taona 2024 sy 2024. Io nambaran'ny sénateur Lilson René manoloana ny fijoroan'ny gouvernemanta. Sanatria tsy lan'olo manga akory i Madagasikara ka sady premier ministre apetraka nommé ministre de l'intérieur nommé koa ministre ny décentralisation ao amin'ny poste na premier ministre izy tsy dia misy asa ho ataony firy fa le asa maha ministre de l'intérieur nampitazomina amin'ny premier ministre mahafaly amin'izao satria izy angamba zany zao no anisan'ny spécialiste amin'ny halabato dikan'izay fa manana ny 2018 ny affaire maloto rehetrarehetra nataon'ny présidence ny détournement fonds public eo ao amin'ny intérieur ny vola amina milliard projet zay nomena ny Ramatoa tompony INC ny affaire na bois de rose zay mahafoka ny présidence ray manontolo na civil na miaramila amin'ny présidence mitazona commandement ao reo ao koa ny affaire kidnapping ny affaire maloto rehetrarehetra dia ankinina amin'ity premier ministre ty zany no hanadio an'ireo affaire reo zay zany no mission nomena an'io premier ministre mahafaly Olivier io zany hoe tsy misy tanjona mazava hampandroso. Nilaza ny sénateur Lilson René fa hanao ampamoaka amina dossier maloto idira mpitondra ary hitondra izany eo anatrehan'ny rafitra samihafa. Efa misy dossier miainga sy efa lasa mikasika ny fanenjehana ny tompony andraikitra ambony eny hatramin'ny présidence aza amin'izao fotoana izao. Mbola hisy ny fotoana hanaovana conférence de presse mikasika ny zay zavatra zay ka ny instance rehetrarehetra tompony andraikitra hamaha ny olana dia oka hamaha ny olana mifanaraka amin'ny lalàna. Hatreto dia mbola tsy voafaritra ny fotoana natanterahany sénateur Lilson René ampamoaka.